tsy mila makany amin'izao tontolo izao sika manao fombafomba mpivavahana, tsy mila mandeha miodikodina bro esanao anao dia vavaka foana sady mampiditra alohanao anaty vatafandrasam-peo dia manao treny avy any amin'ny planète Mars reny. Mino fa raha misy zavatra ilain'ny mpino ianarana tao dia mila mianatra ny fomba inao nge afaka ny kristianina kamo somperapoja dia lasa ny an-danitra fa tsy mba azo tombo 100 ianao. Averisika hoe miankina amiko zany. Ohatra mbola tsy ndretra zany a. Ndao verandray miankina amiko zany. Eny ary dao jerena Matthieu 7:20. Panoarana ny amin'ny perla lafo vidy. Matthieu 7:20. Raha takatro ny fanoarana rehetra tamin'ny alalan'ny fahalalana ny marika fefatra dia tiako vakiana indray zany dia jerena izay voadingako. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ny ray zany ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy zany saha zany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahita vatosoa izay sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy ilay perla. Mba tianao ve nanao izay zavatra lazain'Andriamanitra anao mba azon'ilay vatosoa sarobidy? Tsy haiko aloha everinareo fa efa lasa ve zany? Le hoe rehetra ve no tena mampatahotra antsika? Izy ange tsy miresaka mikasika ny fandanian'ny volanareo rehetra mba hoe fa raha zany eritreretinareo amin'izany dia adino zany. Fa miresaka mikasika ny fanomezana ny rehetra anareo izy. Hoe manolo tena tanteraka. Tsy hoe mody manolo tena kely fa tena mankato tanteraka. Hitanareo solo zao tsy nanao izay zavatra rehetra izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ny sasany amin'izay nampanaovin'Andriamanitra azy ny nataony ka mbola very ihany ny fanjakany manontolo. Tsy afaka manao ny sombony amin'izay ampanaovin'Andriamanitra fotsiny sika. Fantatra fa lalana itombony zany. Ary mitombo sika zao, fa voayazy zany. Ary fantatra fa manana zavatra tsy mety miaraka amiko izay tsy mbola nasiona-Andriamanitra akory. Ary mivavaka mba ao amin'ny taona ho avy zao dia mbola olona tsara koa noho izao zao fa milaza aminareo aho zao. Amin'izao fotoana amin'ny fiainako zao tsy manana fahalalana tsy fankatoavana. Ary zay no mahasamihafa azy. Za tsy milaza fa tsisy tsy fankatoavana mihitsy amiko fa milaza fa mahafantatra tsara ary manao fananiana tsy mankato an'Andriamanitra. Hitanareo na ny apôstôly Paoly aza. Rehefa ilay tsarain'ny olona iny izy ny olona milaza hoe tsy matoky ianao, tsy mpanompo tsara. Dia izy hoe tsy mampanina azy everanareo. Izy hoe tsy mahatsiaro ninina manotra ny tenako fa na zaza tsy mitsara ny tenako ny amin'izany. Andriamanitra irery mahalala. Hitanareo tsy mahatsiaro manan-javatra ao amin'ny feon'ny fieritreretako izay ilaiko eritreretina eo amiko sy Andriamanitra na dia nisy azy. Tsisy an'izany fa hitanareo nandany taona maro fa tsy sany lazany mihitsy. Nandany taona maro hoe mpitoroteny fa tsy sany lazany mihitsy. Nandany taona maro nampianatra fianarana baiboly fa tsy sany teny zany mihitsy. Mety mila fotoana sika mba hatakarana izay lazaiko izao androany izao. Ary tena ilaza mazava tsara fa manontany an'Andriamanitra matetika foanareo amin'ny fiainanareo mbola ilainao ve zany sa tsy? Mbola ilainao ve zany sa tsy? Fantatra fa ny sasany aminareo zao misy mikasika ny hoe ore olona Joyce dia ahoana zany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fanomezany. Ananantsika daholo zany fa ilaza zavatra aminareo ny fahasoavana. Tsy ery entina miaina fiainana maloto dia hosaroana n'Andriamanitra. Ery entina mandresy fahotany zany amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra manamarina ny mpanota fa tsy manamarina ohatsy zany izy. Ary mila mitandrina tsara sika mba tsy hoe sorontsika ao anatin'ilay tontolo zany. Ny fahasoavana dia herin'ny fanahy masina manampy antsika anao izay ampianarin'Andriamanitra antsika
fa raha fantatsika ny teny ka mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra sika mandany fotoana amin'Andriamanitra de tiavo izy manaova toetra tsara tsy kelikely foana hatramin'ny zavatra madinika izay andresian'Andriamanitra lahatra anao fa anampy anao andresy zany izy de anome fitsarana kely anao de anehoanao zavatra fandray de anome fitsarana kely anao izy de anehoanao zavatra fandray tsy haiko aloha ny aminareo fa tena faly fa tsy tonga andray mandeha daholo ny olana rehetra ny tompo rery ihany malala izay asehony ihany amin'izao sy ny taona ho avy tena nahita zavatra maro aho tamin'ny taona lasa fa hitanareo zany raha izao zany le karazana tany izay mafy fo raha ohatra ka nanana sofina ianona nefa tsy nampiasaina ianon'Andriamanitra de mbola ho tafajana tamin'ny olana zay nahazoa tamin'ny taona lasa ihany misy amin'izao ary vokatra tsy tombo mihitsy azony olona rehetra ve zay lasaiko androany zao hitanareo matetika zany tsy hoe zavatra tena mahafaly indrindra eto tany satria fa hitako eto ny fisainanareo zavatra mety kodina avy any re olona de verinareo hoe tokony ajanoko zany zao hoinareo hoe tena mila ajanoko zany teny ilaina angamba ny ijanonako am'ity tena tsy haiko aloha tsy haiko raha mba ho vitako zany zao de mifalia zany amin'ny vokatra 300,000 afaka makany an-danitra ianao makany an-danitra ianao vokatry ny finoana an' Jesosy Kristy ianao mino fa mato anao izy teny inonao marina zany de tianao izy za mino fa ho any an-danitra ianao fa manontany anao aza ilainao de mbola ety zany ange le resantsika zao tsy miresaka ny famonjenanao sika fa manontany anao inona no ilainao de nao mbola eto jereo nanapa-kevitra fa tsy haiaina tsy misy fiadanana zany tsy maintsy misy fifaliana so ambany fanemelohana foana na okizitina na iady amin'ny vadiko matetika tezitra amin'ny olona rehetra na ialina na itsikera na anao otripo tsy manjaka zany karazam-piainana zany tsony ary tonga tamin'ny teboka izay nylako mihitsy azy hoe Andriamanitra ataoko daholo izay ilaina tao ary mety mbola tsy amin'izany angaminareo raha tsy zany mandram-peona amin'ny taona ho avy ary manantena fa ho tonga eo nareo satria tsy ny olo-kafa na manapaka izany hevitra anao anareo tsy misy olona afaka manapaka izany hevitra ho ary tsy misy afaka manao zany anao ihany koa ary manao zany fanapaka-hevitra zany ianao tsisy azony anao tsy azony tsara indrindra nanan'Andriamanitra ao anao zany tsy misy afaka mahazo fahamarinana ianao fiadanana fifaliana amin'ny fanamasina afaka ny hotahina ianao afaka mahazo fahatsarana ianao tena gaga mihitsy zay zavatra ho ataon'Andriamanitra ho anao ravoravo amin'i Jehova de omeny anao zay irin'ny fonao ty lehilahy ty nahita ilay vatosoa de nilaza hoe sarobidy loatra ty ka nandeha hivarotra izay ananako rehetra mba ahazoko zany ary nataony mihitsy zany Matio 5:20 Virginy 10 5 adala 5 endry 1 ary amin'izany ny fanjakany lanitra de ho tahaka ny Virginy 10 izay nitondra ny fahalalany ka nivoaka itsena ny mpapakatra ary ny 5 tamin'ireo de adala tsy sainy tsy mba misaina aloha fa ny 5 kosa endry mpampiatra marantsaina sady malina olona 10 makany am-piangonana isan-kerinandro ny 5 mody any an-trano de manao izay nyrenesiny ny 5 tsy manao ninninona fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza niaraka taminy tiako ny lazana idika teny afilay teny hoe solika fanampiny satria hitanareo zao ny olona zay tena mahomby de zay olona manana ezaka fanampiny foana inao zany tsy hoe manao zay tokony ataonao fotsiny de izay fa mbola manao mihoatra ianao ary ny endry kosa nitondra solika atao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany aranahitra ela ny mpapakatra de samy rendriana avy izy rehetra ka de natory ary no mamatonala de nisy antsy hoe indriny mpapakatra mivoamba itsena azy de nitsanga andreo virjina rehetra ireo ka sady namboatra ny fanalany de hoy ny adala tamin'ny endry mba meo kely amin'ny solika reo zahay mariny mba meo amin'ny anareo zahay afaka lazainareo avy hoe hoaizy sika amin'izao ny olona zay tsy manao ny anjara rehefa manana olana zareo de mitady olo-kafa foana izy anitsy ny adalany tsy afaka namboatra ny sainao tsony zany ianao na ohatr'izany na tsy fa ny endrina malika nanao hoe sao tsy ampo anay so anareo fa mandehana makany ampivatry nareo ka mividiana ho anareo
fa raha mbola lasany vidy izy satria izy ireo efa niandry ela be de tonga ny papakatra ary zay efa niomana de niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary de narindrina ny varavarana tena nanomana taona maro tany amin'ny miafina mba anao zao ataoko ankehitriny zao mbola tsy nisy nalala hoe iza sady tsy nisy ndraraha de efa nianatra ora maro de maro isan'andro satria natsiaro fa Andriamanitra teny tamiko fa mila mpianatra ny teniny izy de ho ataonao mandritry zao taona manginy zao zany tsisy ho lalalanao sy raharahanao fa enonao de mila matoky an'Andriamanitra mandritry zany taona zany tsy afaka ny atoky an'Andriamanitra zany ianao raha misy olona mitehaka ao anao andiny faraky amby folo rehefa afaka zany de tonga kosa ireo virjina teo ka nanao tompotompo voay zay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro nareo tsy mifankazatra aminareo akory artikoly andiny fahatelo amby folo koa amin'izany miambeninareo mitandrema fatratra miasa de mitandrema fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora zay evin'ny zanak'olona hitanareo matetika mihitsy iza moa no tia ny fampianarana faraandro fa tena tsara zany za aloha tsy manana olana amin'izany fa tsy mampianatra zany setra zany satria tsy mahatsiaro mafy zany ka miezaka nipetraka lavitra ireo zavatra zay tsy tsapako fa voafehako aloha fa za tsy matahotra mihitsy rehefa miverina indray Jesosy satria za mahatsiaro efa vonona amin'ny fotoana zay tia natongavana teny faly andeha androandra vita ny lany eto de faly koa ijanona raha mbola tia ny ampiasainy eto laza fotsiny andao re sika rehetra hijanona vona foana tsy ilayntsika ny mamantatra ilay andro ny andro atongavany fa mba hahafahantsika manandray andro meloa fa mila miaina amin'ny fahavononana sika amen de miasa de aoko vonona aoko entana manana finiavana foana de mijanona foana amin'ny fandarana aza manaiko isan'ireo kristiana matory ka tamiko eo rehefa tojolana ianao de tonga de kristiana ray camion mihitsy no avy anangana anao indray ny olona rehetra ato nge afaka mahazo fandresena mihoatra amin'ny fiainana raha ohatra fotsiny ianao ka manomboka mampitombo izay asain'Andriamanitra ataonao tsara mahita olona miverina zao hoe riariana ery tena faly mahalala olona ray matakatra zany amen de avy eo ny vary sy ny tsiparifary marina izy de milaza n'Andriamanitra mamboly ny vo ny amin'ny zanany zay natsoina hoe vary fa rehefa tonga ny fahavalo ka namafy voratsy de ny tsiparifary zany ka de niarana niry ny vary sy ny tsiparifary reo pino sy ny tsipino ny fanakaiky teo ihany ka ilay anjeli-pijinja ny laza hoe andeha amin'izay ve zay ka analo ireo tsiparifary fa ho izy hoe tsia avelao ihany aloha izy rehetra hiaraka niry mandra-pahatonga ny tao-pijinjana mba inareo ve nylazain'izany amiko Andriamanitra tsy tonga de analan-dratsy rehetra olon-dratsy eto tany fa tia niaraka hitomby ihany sika ainareo nahoana mba hahatonga antsika anana fitariana tsara aminy fa zao ny mila ataontsika mila manamafy ny tenantsika sika mba tsy hahatonga antsika ho voatarika andray amen mety tsy ilainy antsony aza ny mivavaka ho an'ny olona mahafinaritra eo amin'ny fiainantsika tsy hatsaranao akory ny findra trano satria tsy tianao ny mpiray vodirindrina aminao mety vao mainka azy ianao hifindrany amin'ny olona telo ratsy lavitra anao teo Andriamanitra tena mila manana karazana safa aza reny mpino amin'ny toeram-piasako tena tsy vitako tsony mihitsy ao tena mafy amiko mihitsy zany miala tsiny tsy ianao moa ilay nangataka asa fanompona fa nga moa tsy ianao ilay olona nangataka an'Andriamanitra mba ampiasanao ka ny zavatra roa zay takatra to amin'ilay fanoharana tao marika faefatra de hoe isika eto amin'izao tontolo izao fa tsy avy aminy mila nanantsika antoka fa amin'ny mampiny de mivoaka eo amin'izao tontolo izao sika fa isika tsy voatarika izao tontolo izao fa isika nitarika azy tena mila teny betsaka ny mivoaka sy miaina eo amin'izao tontolo izao ka tsy ho voasarika an'izany fantatrao ve zany zany hoe nareo ilay mila mandeha mivoaka miasa amin'ny toeram-piasanareo iny ka mandray karazan-dresaka nodrenesinareo de mahita ny zavatra hitanareo zany hoe 5 minitra lady maraina ray enona olona ray tsy ampy azona an'izany
fa mila mandavaka ianao de mamantatra an'andriamanitra de mamantatra ny hery fitsanganany fa mila fantatra hoe izy ianao amy Kristy de mamantatra ny antso zay amy fiainanao fa ilaina takatrao ny ratsy sy ny faratsiana zay misy eto am'izao tontolo zao ka tsara aminao mivoaka isan'andro feno vavaka sy vonona ny fahazavana ny am'izay misy anao rehetra misy ola matakatra zany le zaiko ve fa tsy 10 minitra mialohan'ny voanao an-trano anao mbola eo ampandriana foana ihany tsy mandany fotoana miaraka amin'andriamanitra mihitsy miditra amin'ny fiaranao de tesitra mandra-pivoakanao amin'ny faritry ny tanànanao de mankala ny olona rehetra mandritry ny fotoana isanao mankany miasa saina de monimonina de mitaraina fa mitondra ilay famantarana de ilay pinina Jesosy de ilay vata fandraisam-peo amin'ny lohanao fa mbola mila mihoatra noho izany le izy aoka anaiky tanteraka vona iaino am'izao tontolo zao kanefa tsy voasarika am'izany amin'ny fiainana andriamanitra ny antso atsika mba ho tanteraka hitanareo tsy mila makany am'izao tontolo zao sika manao fomba mpivavahana tsy mila mandeha miodikodina amin'ny birao isanao anao de manao vavaka foana sady mampiditra lohanao anaty vata fandraisam-peo de manoatra andreny avy any marsy reny mino fa raha misy zavatra ilainy mpino ianarana atao de mila ianaranareo ny fomba ivoany eo am'izao tontolo zao de miaina araka an'andriamanitra nefa ara-dalàna fa tsy hoe mpivavaka tsy araka an'andriamanitra amen ouch hianatra ny olona mendrika andriamanitra ny antso atsika ho amin'ny fahatanterahana karazana asa manao hono zao no afaka ataonao mba hatonga anao amin'ny fahatanterahana afaka mivoarinao ve izay amelanao an-tenanao eritreretiny afaka ny mba ho tsara koa ve ny teninao afaka manao mihoatra keliny amin'ny olo-kava ve ianao inavy zao ny karazana zavatra tsara maritana olona tsara ray tazona antena izy na manahoana nahoana ny vidin'izany miady izy manana feo ny fieritreretina tsy misy tsiny amin'andriamanitra sy ny olona mitandrina izy na de amin'ny zavatra madinika azy firy aminareo zao taoriana ny ainona efa ho taona maro namelonay karatra fitrosana entanao amin'ilay toeram-pivarotana zay tokony isy azy am'izao tena ndraisiko mampime fotsiny zany ny olona maneran-tany teny azany de hitanareo ohatra andreny hoe zavatra tsotra kely zany fa tsaroko tamin'andriamanitra nampianatra an'izany tsy tanteraka tam'izany tena niteraka korotana ho an'olo-kafa mba hodioviny ary tsy tsara mihitsy zany ka raha mamafy votsara nareo de hijinja votsara ihany koa fa raha mbola tia mela korotana ho an'ny olo-kafa foana ianao de mijanona eo amin'ilay vokatra tsy misy na 10,000 na 5,000 aza manantena ny azo zato zany tiako ifanamby ilaza amin'andriamanitra nareo hoe andriamanitra tiako hanomboka andresy lahatra ahy ianao rehefa manao zavatra izay tsy araky ny fomba tsara afahako manao an'izany zany ve tsy ampitabataba masina mihitsy sady am'izay koa ololasa olona tsara any amy tsy misy mahita any aza manao an'izany mba ho hitan'ny olona fotsiny ihany aoka iainao an'andriamanitra fa tsy ho an'olona satria izy mahita ny zavatra rehetra foana inona no afaka ataontsika mba hatonga atsika ho tsara kohatrany ta Michel Angelo nantanina hoe nahoana ianao no mandany fotoana lava mandoko any amin'ny takona amboniny tafitranony fiangonana de Sistine Chapel zay tsy hitan'ny olona akory de izy hoe andriamanitra no ahitan'izany tsy ela akory zay nandeha ny fiara tany mitendrombohitra zay de tsy tadidiko mihitsy taiza tsara moa zany fa tavaverina amin'ny lalana ray ihany zay de avy eo lasa tany an-tanimboly tany hoany de nahita voninkazo mafinaritra zay toreny hoe mipetraka rery teo reny fa voninkazo mafinaritra zany de za zany eo presara amin'ny tompo iaho hoe manina ianao no manao zavatra tsara ohatran'izao aty amin'ny toerana zay tsy mba hitan'ny olo-kafa akory de na tsiaro ampanatany anatin'ny foka avy hatrany hoe hitako reny zareo andriamanitra mahita reny hitandolo ny zavatra madinika ataontsika ny zavatra lehibe izay ataontsika ary ny valisoantsika de avy amin'andriamanitra ny valisoantsika de avy amin'andriamanitra reo zay manao zavatra tsara ny miafina de hovaliana ankariary
zavatra kely ohatran'izany raha vao manomboka fotsiny fampietsehana sy ny fitaria ny fanamasina anao, ary zany dikany hoe manaraka antaridalany fanamasina. Raha vao manana fampirisihana kely anao tena mety tsy tokony ataoko ty de aza atao zany. De tombony vokatrao. Halleluja, tena faly mihitsy ary efa hialy eto. Zao tiako sika raha hijery soratra masina 2 eo amin'ny apokalipsy mialohan'ny famaranana, apokalipsy 7 ny voalohany 7. Ny Baiboly milaza fa tena mila feno afaliany siky. Io nareo tena tsy tena matsiaro marisitrisika loatra zao. Za koa aza tsy matsiaro marisika zany foana fa manao zay ampivelarana ny tena koa. Fa eo amin'ilay sombony moro nareo zao fa tena manentana nareo. Iza ary tsy mba ho faly tongeto, tena mety efa maty ianao zay, matoa tsy mety faly tongeto. Zany hoe nanana fiderana makotro sika. De no koa hoe nandre fitoriana teny tsara. Nareo zany zao eto miaraka amin'ny olona zay mitovy saina daholo, nareo zao mipetraka eto miray trano amin'ny mpino marobe, nareo eto mila miady amin'ny olona mifoso eo amin'ny sofinareo engane ka tsisy zany eto. Hitanareo zao, rehefa mody nareo de mila mampifaly tena nareo. Rehefa mody nareo, tsy ankinareo amin'ny fihetsem-potsony zany fa ankina amin'ny fanapahan-kevitra mihitsy. Isanandro. Ary ho amin'ny anjely, 1, ary soraty ho amin'ny anjely fiangonana any Sardisy. Zao no lazain'ilay manana ny fanahy 7 ton'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao fa manana anarana ovelony ianao kanjo maty ihany. Miambeny ianao. Ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka. Ny asanao tsy misy am'ireo asanao mihitsy eo anatreha n'Andriamanitra. De tsaroviny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao. Ary tany mafy ka mibeba. Indretra mena hoe rehefa mody de anao zay henoko notoriana tamin'ity herinandro ty. Ka mibeba, ko raha tsy iambony ianao de ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao zay ora ieviko aminao. 7:20. Zay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko lazaiko azy ny antsony. Jereo hatraiza ny fitiavan'Andriamanitra anao am'izao. Firy aminareo no mahatsiaro tia natao rin'izay vitako taminareo nandritra zay fampianarana efatra izay. Zay tiako no anariko sy fahaiziko lazaiko azy ireo ny fahadisony de mandresy lahatra de mikapoka sy mananatra azy, manome fitsipika sy mampianatra azy de eno kely zao, aoka entanetany siky. Ka aoka ifaly sy iambona ary feno zotom-po de mibeba manova ny sainao sy ny toetranao. Amen. Aoka maopino tena feno fifaliana. Aza miteny hoe Andriamanitra inona ny trangana io. De raina ny tompo aladindray andeha ho any am-piangonana miaraka amin'ireo mpino hafandray a. Re olona teny fomaraina mihitsy ivavako ho an'ny pastera mba ho tsara ny afatra androany. Rehefa andeha hiasa ianao, tsy tiako ty azy ty rovinandray vao zomany andro ty. Misaoran'Andriamanitra fa manana asa ianao. Misaoran'Andriamanitra fa pino ianao ary andeha ho any amin'ny toerana maizina mpamiratra ny hazavanao. Entanetana sy ho feno zotom-po. Eny ary tany mafy ny finoana de mifederan'Andriamanitra.